Lasa niteraka resabe indray mantsy sy nidian'ny filoham-pirenena tany Fianarantsoa tamin'iny herinandro iny ary isany naneho hevitra mahakasika an'izany moa ireo avy ao anivon'ny antoko-panositra toy ny solombavam-bahoaka sy teny Randrianasoliny Haiko izay lehiben'ny mpanositra sy ireo namany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino fa ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nito isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitra an'ireo mpanositra manoloana ny dian'ny Andriamatoa Filoha tany Fianarantsoa no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Toy ny fanao mahazatra mantsy rehefa misy ny fivorovoriana dia tsy maintsy misy foana ny fizarana vato-tsinjo sy ny menaka isan-karazany ho an'ireo ankohonana izay azo lazaina fa marefo. Raha ny dian'ny filoham-pirenena tany Fianarantsoa dia nahitana an'izany fizarana vary tao Ambohimasoa Fianarantsoa izay avy amin'ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Nandritra izay fizarana vary izay indrindra dia maro ireo izay solon-tena-panjakana teny an-toerana izay nifandimby ny kabary nanoloana ireo vahoaka marobe izay tonga nanotrona ny fahatongavan'ny filoha izay. Ary isan'ny kabary tamin'izany ny solombavam-bahoaka izay voafity tany an-toerana ary nilaza moa izy tamin'izany fotoana izany fa mangataka any Andriamatoa Filoha mba ahazo mandafa ny telony ireo vahoaka marobe izay tonga nilahatra vary tamin'ny fotoana io. Ka io indrindra no niteraka resabe taorian'izay fioanan'ny Andriamatoa Filoha tamin'ireo vahoaka marobe tany Fianarantsoa izay. Tao anatin'izay hatrany dia nahazo foto-drafitrasa goavana ihany koa izay fanaovana fampisehoana ao Fianarantsoa izay notokanany filoham-pirenena tamin'iny dian'ny tany Fianarantsoa ianatrany tao Ambatomena ny Coliseum lehibe izay mahazaka olona hatramin'ny 2003 alina. Ity Coliseum ity no faharoa natsangana raha ho an'i Madagasikara miaraka amin'ny eny Antsonjombe Antananarivo renivohitra ao. Tombony lehibe ho an'ny Fianarantsoa araka izany ny fahazahoana an'ity Coliseum ity no izy mahazaka olona marobe izay. Tsy nijery fotsiny anefa ny ireo avy amin'ny antoko-panositra manoloana an'izay dian'ny filoham-pirenena tany Fianarantsoa izay. Raha namaly ny fanasana nataony antoko tiako Madagasikara ny député sy teny Randrianasoliny Haiko tamin'iny herinandro iny izay teny amin'ny Magrobe Oririka nankalaza ny 17 taona ny mantsy ny antoko tim ka nitarika izany teny an-toerana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nanontaniany ny mpanao gazety ny député sy teny ny fahitany ny teny izay nataony solombavam-bahoaka iray izay nilaza fa mbola mila 3e mandat i filoha Andry Rajoelina. Tany Fianarantsoa io resaka io no nivoaka ka rehefa nanontaniana ny mahakasika an'izany ity filoha lefitra ny mpanositra ity dia nilaza fa tena nitondra ny feon'ny vahoaka tokoa ve ho izy ilay député nilaza an'izany teny Fianarantsoa izany. Feon'ny vahoaka ho an'i Madagasikara ve izany ho izy. Nambaran'ny député sy teny Randrianasoliny Haiko koa fa na ny mpanohana sy ny manodidina an'ny filoha aza amin'izao efa tsy mahandry ny hiravanana ity fitondrana ity. Tsy nahavaly ny hitetam-bahoaka io filoha io. Jaly ny vahoaka loatra hoy Andriamatoa sy teny Randrianasoliny Haiko raha nitava tamin'ny mpanao gazety. Tsy misy zavatra mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny tena loza dia tsy manana fahaleovantena tanteraka isika vokatry ny tsy fahaiza mitantana an'ny Andriamatoa Filoha amin'izao fotoana izao. Na ara-bola na ara-ekônomika dia very tanteraka amin'izao fotoana izao. Tsy haiko na iza ilay député nilaza an'izany hoe 3e mandat izany araky ny nambarany hatrany raha nitava tamin'ny mpanao gazety. Tao anatin'izay hatrany dia nanamafy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa efa misy ny handimby azy saingy mbola tsy nanomana an'izany izy hatreto. Nambarany io nandritra ny fankalazana ny 17 taona ny antoko tiako Madagasikara tamin'iny herinandro iny. Rehefa tonga ny fotoana dia asehony ihany izay mety handimby azy amin'ny sehatra politika hoy ity farany. Mananjanaka telo aho ary fantatro ny fianarana nataon'izy ireo raha ny fanazavany Andriamatoa Marc Ravalomanana hatrany. Marina fa no marihina teny amin'ny Magrobe Oririka ny fankalazana an'izay 17 taona ny antoko tiako Madagasikara izay. Tonga teny avokoa ireo mpikatroka eo anivon'ity antoko ity sy ny avy amin'ny firaisankina. Nanakoako tamin'ny lahateny ny fandimby teny amin'ny Magrobe Oririka
ny tsy fankasitrahana an'izao fitondrana izay mijoro ankehitriny izao. Raha nisy nilaza fa i député iray tany Fianarantsoa izay nilaza fa mbola mila troisième mandat izay dia namaly ihany koa ny filohan'ny Tokotima Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy hanaiky lembinana an'izay intsony ny vahoaka malagasy fe-potoana fiasana roa na 2 mandat ihany no voalazany lalam-pandrenana ho izy ireo. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa ny filoha teo aloha fa tokony hivorona daholy ireo mpanositra mitovy fehinkevitra amin'ny Tokotima. Tiako antsony izy ireo raha mitovy ny hevitra satria mangirifiry ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'izao ary mila fanovana ny vahoaka malagasy. Raha mila firenena vanona isika dia andao hirahina ho iatrany ny filoha teo aloha nandritra ny fankalazana an'izay fa 13 taona ny Tokotima izay ary raha ny Tokotima no resahana dia tena hita fa mbola manana ny tanjany amin'izao fotoana izao. Raha atao bango tokana izany rehetra voalazan'ireo mpanositra sy ny Tokotima izany amin'izao ankehitriny izao dia hita miariary fa tena tsy mankasitraka ny fitondrana izay mijoro ankehitriny izy ireo ary mbola manositra mafy sy manositra hatramin'ny farany ny androm-panjakana izay misy sy ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao izy ireo noho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana izay misy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao. Eny io mantsy dia tsy maintsy misy foana izay tsikera isan-karazany izay satria efa samy teo avokoa izy ireo teo aloha nefa dia efa niarahana hita ny zava-bitany. Tsy hilaza akory aho eto hoe ratsy ny teo aloha ary tsy hilaza akory aho eto hoe tsara ny teo aloha ary tsy hanaratsy ny ankehitriny sanatria ary tsy hanatsara ihany koa fa toy ny fomba fiasa rehetra io dia misy ny mahatsara ary misy ny maharatsy. Rehefa aminao ilay tombotsoa dia tsara ho anao izay fa rehefa tsy aminao kosa ilay tombotsoa dia tsy maintsy hirahira ianao etseroa fa hoe ratsy ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Fa ho an'ireo mahazo tombony kosa dia mahita azy hoe tsara ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Ka izay no mahatonga ny olona rehetra samby amin'ny fomba fijeriny sy samby amin'ny fomba fisainany. Mety tsara aminao le izy fa ratsy ho an'ny hafa ary mety ho ratsy aminao le izy fa tsara ihany koa ho an'ny hafa. Izay ilay hoe ny alahelo ny hafa dia afalian'ny hafa fa tsy misy miaraka malahelo eto ka hoe hiaraka hifaly ihany koa. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.